ny volana septambra taona 2024 izao ary manasanao ihany koa hanaraka hatramin'ny farany izay fampahalalam-baovaontsika izay indroary ny lohatenim-baovao. Nanomboka androany ka hatramin'ny 15 ny volana septambra ny fanadinana ara-panatanjahantena BBC ho an'ny Cisco Antananarivo renivohitra. Moto 20 sy fiara 5 no may teny Ambohipo vokatry ny firehetana avy amina trano hazo iray. Nisy ny fifanankalozan-kevitra teo amin'ny CNI sy ny SADC mahakasika ny zotra-pifidianana eto amintsika. Nanambaran'ny Federasionna Malagasy de Baolina Kitra fa efa misy ny fanadiadina mahakasika ny tranga teny Mahamasina Omaly. Nangataka ny komity ny filan-kevitry ny fampihavanana Malagasy Ramatoa Ravilolomanana mba hiditra an-tsehatra amin'ny zotra-pifidianana eto amintsika. Fiara miisa 8 no may teny Ambohipo, ny 5 tamin'ireo tena may hototo ny afo, ny 3 kosa may amin'ny ampahany. Ny ampy moto manodidina ny 20 trano hazo miisa 2 sy trano biriky iray ihany koa no may vokatry ny fitaran'ny afo teny antoerana. Ny famaizan'ny trano hazo iray teny Ambohipo ka nitatra tany amin'ny parking izay moa no antony nahatonga ity fahamaizana ity. Ireo moto sy fiara rahateo dia mbola nisy solika tao anatiny, tsy nisy ny ainana fohy ary tsy nisy ny naratra. Jenita Soalalaina sy Nivo Rivo Rakotondrindrina no mitondra ny vaovao. Tokony ho tamin'ny sasakalina teny no nitranga ity fahamaizana ity. Raha nambaran'ny filohan'ny Fokotany dia trano hazo iray no niporan'ny afo, nampiasa labozia reto olona ireto ka nianjera tamin'ny baolina fripe ilay labozia ka nampitatra ilay afo. Tsy karitra ilay mpiambina avy hatrany vao ilay trano hazo fotsiny no nirehatra fa vetivety ny fitaran'ny afo ka tsy voafehy intsony izany. Ireo fiara sy moto rahateo dia misy soloka avokoa ka nanamora ny fiparitahan'ny afo. Betsaka loatra ihany koa ireo fiara sy moto eo amin'ny parking ka nanany sarotra ny hamoahana azy ireo. Vokany, moto manodidina ny 20, fiara miisa 5, trano hazo 2 ary trano biriky iray no kilan'ny afo tanteraka ary fiara 3 hafa ihany koa no may amin'ny ampahany. Labozia aloha zany no etombohan'ny firehetana. Lany labozia dia nianjera tamina lamba fripy, balana fripy. Dia rehefa nirehatra tamin'ilay lamba dia nahazo ny rindrina dia may ny hazo. Dia nipita tamin'ny nianjera moa iny dia nitarika teo amin'ny moto dia moto fantatsika fa mora mirehatra kely satria misy lasantsy tao anatin'ny moto tsirairay dia tonga dia nirehatra dia mipoka. Mpiambina moa efa lasany amin'ny polisiana amin'izao, atao anketany amin'ny polisiana izy amin'izao. Saotsika miteny izao fa araka ny tatitra nomeny anahy sady teo tamin'ny vomaraina teo, tamin'ny romaraina mba teo. Tetsy ankilana, nanambara indray ireny iarambona fa tsy fitandremandreo mpiambina no isan'ny nahatonga ny tranga. Manantena ireto farana fa hijery azy manokana ny assurance izay miantoka azy ireo. Ny zavatra may tao zao nanay anakoroa, moto glide ny iray dia moto joky 90 scooter. Moto nisy moto zany nisy zao famaizana zao dia tsy fandraisan'ny tompona andraikitra aloha no nahatonga an'izao satria araka ny fahenoanay anazy dia hoe nisy trano may zany, trano hazo may ketro amin'ny ilany tetsy dia le namay andezy nefa olona lafatra ao anatin'ny enceinte parking no mipetraka tao. Zay zao vao anisany tompona andraikitra voalohany amin'le sécurité ato. Ny etaetako voalohany aloha mangataka fanampiana amin'ireo amin'izay olona zay maheno amin'izao zavatra zao, amin'ireo lehibe mpitondra fanjakana zay mangataka fanampiana zay vao tsy rampin'ny tanan'ireo satria mavesatra ho anay le izy. Dia ao amin'ny assurance ihany koa. Dia atao anatin'le sao le golf type 3 reny tomobile fa may eo indreny tsiko zao misy mbola tsy fantatra mihitsy assurance moa zao tsy fantatra ahoana fandehan'ny assurance mbola tsy fantatra mazava anatiny ihany le izy satria be loatra aloha le tomobile ao anatin'izay dia marakaraka tsy afaka mivoaka le tomobile satria tery loatra le parking zay raha mila fanampiana zay zao ny atao satria mifananana very vola very tsoarina voalohany.
marina moa fa tonga ara-potoana ny mpamonjy vona raha nambaran'ny olona teno an-toerana fa sarotra ny feny afo satria misy soloka avokoa ireo moto sy fiara no tsy piny filohan'ny fokotany mazava tsara fa tsy ny eo amin'ny fokotany ny tompona ndraikitra amin'ny fitantanana ny parking fa ao anatin'ny faritry ny fokotany fotsiny ilay parking. Izay ny mahakasika ny tranga fahamaizana fiara sy moto teny Ambohipo iny fa iverenantsika ny lalao tetsy amin'ny Kianjabe Mahamasina omaly. Samy tompona ndraikitra amin'ny zavaniseho omaly ny rehetra hoy ny Fédération Malagasy ny taranja baolina kitra. Izy ity moa dia ilay vona izay ny tranga nandritra ny fionana teo amin'ny Madagasikara sy Sénégal omaly ka nahafatesana olona iray sy naharatrana olona ampolony. Miondrika eo anatrehan'ilay tovolaza namony ainy moa ny Fédération Malagasy ny taranja baolina kitra ary vonina handray ny andraikiny miaraka amin'ny mpitondra fanjakana amin'ny fikarakarana reo ny arambona. Efa mandeha ihany koa ny fanadihadiana lalina ny amin'ny nahatonga ny fifanosehana teo ampidirana ny Kianjabe ny Mahamasina omaly. Anjamina no menjanary sy maminirina Razafitsoarana no mitondra ny vaovao. Mpitandro ny filaminana mahery ny enjato no efa nampetsehana nandritra ilay lalao baolina kitra tetsy Mahamasina ny alahady lasa teo izay niona ny ekipa pirenena malagasy ny Senegal. Saingina teo aza izany dia tsy nasakana ireo loza izay niseho omaly ka nafatesina olona iray ary naratrana olona mahery ny 7. Vokatry ny fifansehana nidirana tao anatiny ity Kianjabe ny Mahamasina ity satria ny hita tena toerana dia mihoatra ny tokony ho izy ireo tapakilana tota izay nahitana osika maro. Arak'izany dia natsiaro tena fa tompona ndraikitra manoloana izany raha izany ny teo anivon'ny Fédération ny baolina kitra malagasy ka vonany andray an-tanana ireo naratra izay 26 izy ireo no tavela any amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao. Dia tiap pagi, nampol cukup kami hari yang pagi untuk datang ke pagi, fanari dan aroma kemarin nanti apa, dan itu cuma dia ni beli orang dia, itu dia kerja pagi. Maka sekali fandali di bapak saya sekarang ini sebab apa lain sekarang di sebab apa dia sekarang sana keren apa sebab Pojok Sentral bisa nakui tiran di lateral na kurua Sentral dan Bona misumpa atau kumpuyo kakin di batok misumpa adiam na ny fiaraha-miorina tamin'ilay namony ihany moa ireo ekipa pirenena avy eo amin'ny Bariany Madagasikara. Izay ny fanoikevitry ny Fédération Malagasy ny taranja baolina kitra fa raha iverenantsika ny lalao omaly dia nisaraka atsala ronoro i Madagasikara sy i Sénégal atao anatiny ity lalao savaranando ahafahana miatrika ny kanina 7-24 ho totsaina any Cameroun ity ao amin'ny vondrona amony misy ny Madagasikara, Soudan, Guinée Équatoriale ary Sénégal. Tany amin'ny minitra fa 9 no tafiditra ny baolina voalohany i Moussa Konaté vokatry ny tandrevaka tamin'ny vodilarana malagasy no nanararotany an'ity baolina tifidavitra izay matiny ity. Tsy nijanona teo nefa ny Bariany Madagasikara fa niezaka ny nanohitra ary dia nosahalan'ny voavy Paulin ny isa tany amin'ny minitra fa 12 tao anatin'ny fidirana voalohany. Baolina tsara tolotra avy any amin'ny bolida namitapitaka injiva tao anatin'ny faritry 9 metatra ary dia narahany voavy Paulin izay namoniny baolina nioraka i Mahamasina ary ny mpanoana moa dia tonga maro. Niditra teo amin'ny fidirana faharoa dia natafiditra baolina indray Keita Baldé ho an'ny zareo Sénégalais tany amin'ny minitra fa 190 nanivatsiva tao fovoan'ny kianja ary dia tsy afaka nietsika moa Ileda mpianatra atokazo ny Bariany Madagasikara. Tsy nijanona teo fa dia ny famalina ny fanafiana no sahalain'ny Carolus indray ny isa tany amin'ny minitra fa 17 ny fizara-potoana faharoa nanao fahaditsona zareo Sénégalais ary nisy ny coup franc izay nodakan'ny bolida no tsy anain'ny Carolus tamin'ny lohany ary dia napity tena ilay vodilarana Sénégalais. I Carolus izay mbola vao niditra tamin'ny fotoana nahafatesany ny baolina io.
raha atao zany ny totalinisa ao anatin'ity vondrona ity dia mbola mitarika aloha i Senegal manana isa efatra saingy miabo telo kosany azy ny goal différence. Faharoa i Madagasikara manana isa efatra ihany koa fa miabo roa ny goal différence. Fahatelo i Guinée équatoriale izay nandresy any Soudan tamin'ny andro faharoa ihany koa ary manana isa telo. Any amin'ny larana fahaefatra kosa no misy ny Soudan. Amin'ny fahafolon'ny volana oktobra ho avy izao no hanao ny lalao mandroso amin'ny Guinée équatoriale ny bary any Madagasikara, any Guinée no anaovana ny lalao mandroso. Ny fahatelo ambin'ny folon'ny volana oktobra kosa eto Madagasikara no hanaovana ny lalao miverina amin'izay Guinée équatoriale sy Madagasikara izay. Any amin'ny fahaenina ambin'ny folon'ny volana novambra kosa ny lalao miverina amin'ny Soudan ao anatin'izay fifaninanana isam-bondrona izay. Fa tamin'ny ankapobeny dia afapo tamin'ny lalao izay naseho ny Barea ny Madagasikara omaly ireo mpijery izay nanatrika teny Mahamasina. Niakatra ny avolenta ny baolina kitra malagasy satria raha ny filaharan'ny FIFA dia laharana fahaefatra amby roapolo no misy any Senegal ary laharana fahafito amby zato ny bary any Madagasikara. Na izany aza dia afaka nitazona tamin'ny isa roa any Senegal omaly tetsy amin'ny kianjabe any Mahamasina. Arahoary ity fanadiadiana hoentin'ny Anja Minanomenjanary sy mamin'irina raha zafy tsy hoarana ity. Velim-panantenana ary miandrandra ho avy mamiratra ho an'ny baolina kitra ireo mpitia izany eto Madagasikara. Azo lazaina fa nivoatra mantsy ny ekipa-pirenena malagasy raha ny entry-dalao izay nasehon'izy ireo omaly hoy ireo olona izay nanontaniana androany. Mahatoky araka izany ireo mpitia baolina kitra ireo fa hiakatra amin'ny avo kokoa ny bary any Madagasikara ary fandraisana anjara amin'ny kanina 2024 atao any Cameroun no tanjona. Na izany aza dia miantso ny federasion ny baolina kitra malagasy ireo mpakafy mba hisian'ny fandaminana matotra rehefa misy lalao lehibe tahaka itony mba ialana amin'ny tranga toy ny hita omaly. Materaka nisy gasy aloha fa tokony hoe nisokona tao anatin'ireny lalao omaly ireny nefa tazomina teo ihany izy tsy miboaka le vokatra tokony misy. Tokony mpilalao hafa. Bonheur mihitsy aloha zany tsy hoe manakena malagasy fa tokony efa niala epahely mpanevina tamin'ny baolina. Tenaina, manantena. Mpanantenako ka hitany gasy anaty kanina mihitsy. Misy fivoarana le gasy aloha mihoatra n'le taloha amafisanao anaty défensif. Zay zao no hitako hoe défaut atsika aloha. Le défensif fa mahafinaritra le izy aloha fa mba misy fivoarana kely zany tsika fa tsy mitovy amin'le taloha teo. Mampazoto no mijery baolina. Tsara izay ohatrany tsy tao anaty lesiko izay koa to dia nanana be dia mba tafiditra tsotra fotsiny. Tamin'ny 2012 dia efa filaharana be taoko. Zay ara tamin'ny ray sasany tsika tafiditra tao iny. Nahazo place tsara ihany dia mba milamina tsara. Izy aloha manao baolina tena manao baolina fa tsika koa moa amin'le efa mihamafo dia tsy ambavaina. Efa mahazo mba hisy rirany kely zany tsika tsara. Baolina omaly hoe nisy naratra noho fijerevana baolina ihany koa le hoe fankafizan'olona baolina ohatra mbola mankafy satria hoe manao ekipa malagasy ho an'ny Barea dia koa le naratra. Tokony izy zany amin'ny rehefa fotoana manaraka ohatra ny fifandaminana ohatra mialohan'ny fifandaminana satria be dia be koa tsy tafiditra dia mety teo koa fifanosiana na hoe tsy fifandaminana mialohan'ilay zavatra dia fifanosiana izay mahatonga le ratra moa ny olona koa rehefa resaka baolina zany ho antsika eto Antananarivo na eto Madagasikara na iretsam-pirenena ary dia mankafy foana ny olona. Ho an'ny mpifaninana aloha malagasy manana mampiavaka azy. Mahay milalao malagasy teknika ananantsika tsara ihany koa fa le fampitaovana zareo angamba hoe mba fifanosiana azy kokoa amin'ny lafo mba hankahirany zareo mba hanao zavatra tsara rehefa amin'ny fotoana manaraka. Mahafinaritra efa mba mahavelom-bolo mba misy fanantenana satria efa mba manao zavatra tsara zareo. Efa mba miezaka za misy fivoarana bebe kokoa le lafo baolina kitra. Azo inoana raha mifiry fomba filalao aloha ny ao tamin'ny Senegal dia azo inoana mbola afaka manao zavatra tsaratsara kokoa zareo. Ajantsika eo ny vaovao mahakasika ny bary any Madagasikara fa ivadika amin'ny lafiny politika isika midika ho fahendrena sy fanajana ny lalam-panorenana ny fametra-pialana izay nataon'ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny zoma lasa teo satria izy dia kandida filoham-pirenena. Izay no voafaritry ny lalam-panorenana. Tokony hirosona ihany koa ny fifidianana amin'ny fahafitony volana septambra ho ireo olona izay sendra ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity. Andero rahantsika ny vaovao eo amin'ny micro ny Jenita Solalaina sary ny rivo Rakotinirina.
so amin'ny resaka fifidianana. Voalohany indrindra dia zao ny fifidianana ihany no ahafahana manala ny vaoko malagasy amin'ny fahantrana, satria raha ohatra ka mbola hiditra amin'ny teteza mihitsy isika na zavatra ankoatran'izay dia mbola zavatra tsy misy fanapa-kevitra, tsisy fampandrosoana ao amin'ny malagasy. Ka izay indrindra no mahatonga anahy miteny hoe alao iroso amin'ny fifidianana dia ny vahoaka malagasy ny tompo tafidy. Volonté-ny dia ozy aho hoe fahendrena aloha anankiray ilay izy, ary mbola ataoko hoe ao anatiny ihany ilay fahendrena satria izy zao ny filoham-pirenena voalohany indrindra teto Madagasikara na mety ampialana alohan'ny nefa iroso amin'ny fifidianana satria nahoana? Satria mety no miroso amin'ny fifidianana satria azay no andrasa mivisy maro amintsika fahavononana izy zany ohatra hoe mbola manantena mitondra amin'ny firenena dia tsisy antony mihitsy tsy hanaovana fifidianana satria ny ACC nefa namaritra an'io daty io tsisy amboniny io institution io aloha raha fahaizako azy, fa zay tapaky ny ACC zany dia tokony ho tanterahany rehetra. Fa mety ampialan'ny président zany aminahy midika mihitsy hoe ny fahendreny mihitsy nanaraka n'ilay anan'ny ACC. Tokony atao zany ny fifidianana dia amin'izay mba afaka maneho ny hevitra ny olona rehetrarehetra, ka efa voapetrapetraka daholo ny mitety andro sy tompona ndraiky rehetra rehefa vonona daholo dia tsy maninona atao fifidianana. Fametrahan'ny filarazana vahoaka amina fialana dia midika fahendrena zany, fahendreny mba afaka irosoana fifidianana. Tsy alalavitra tsika feo amin'izay setry ny fifidianana izay ihany dia ny fanaovana fifidianana ao anatin'ny mangarahara ihany no antony antoka anankiray isian'ny fitoniana sy ny filaminana eto amin'ny firenena mba tsy hiverimberenan'ny krizy. Araka izany dia anisan'ny manana andraikitra lehibe ny tsirairay, ny seni ary ny ratsamangaka rehetra, eo ihany koa ireo kandida sy ny mpiara-miombonantoka rehetra mba hampandeza ny fifidianana izany. Horantsika ity fanadihadiana hoentin'ny Anjamina Nomenjanahary ity eo amin'ny sariny Maminirina Razafitsoarana. Ny fisian'ny fifidianana ao anaty fahalalana sy manaraka ny rafitra demokratika no fototra voalohany ahafahana mametraka fa ara-dalàna izay olona hitondra ny Madagasikara mba ahafahana mitondra mpilaminana ny vahoaka malagasy sy ny firenena. Manana andraikitra lehibe anefa ny CENI ahafahana manatanteraka izany, eo ihany koa ireo aina aman-jery samihafa. Ao anatin'izay andraikitra izay raisin'ny CENI izay dia mila maty ihany izy ireo amin'ny fanatanterahana ny asany, ka izany indrindra no antony fisian'ny fifanakalozana traikefa mahakasika ny fitantanana sy ny fanarahamaso ny fifidianana teo amin'ireo mpikambana eo anivon'ity vaomera maleo tena misahana ny fifidianana ity sy ny ECF SADC na ny Electoral Commissions Forum of SADC Countries izay efa zatra raha amin'izany fitantanana ny fifidianana izany. Votoatin'le izy amin'ny androany zany dia teo ny fanakalozana ny traikefa zany teo amin'ny CENI Madagasikara soro le tompon'andraikitra avy any amin'ireo le voamera sy rafitra mpikarakara fifidianana avy any amin'ny tanin'ny SADC reo. Misy moa zany ny famelabelarana ny zava-misy iainantsika eto Madagasikara hoe mbiaiza amin'izao fotoana izao amin'le fiatrehana ny fifidianana amin'ny fafitony volana Novambra. Dia zareo avy any amin'ny ECF SADC ihany koa milaza zay le zava-misy any amin'zareo zay, dia ny tena zava-dehibe tao anatin'izay zany dia nijery ny raha namantatra teto hoe inona zany le bonne pratique. Itoram-pitso ny atrikasa iarahan'ny CENI amin'ireo mpanao gazety mahakasika ny anjara andraikitry ny aina aman-jery mba hisian'ny fifidianana malalaka sy demokratika izay.
raha ny tokony ho izy amin'izay lafiny fifidianana zay ihany dia tokony hanana solotena tsirairay eo anatin'ny mpikambana ao anatin'ny seni ny ireo pilatsako fidiana misa 4 hatreto anefa dia mbola 4 tamin'ireo kandida pilatsako fidiana 4 no nahatonga ny anaran'ny solotenany eny anivon'ny seni ireo solotenany ireo no iara-miasa akaiky amin'ny seni amin'ny fikarakarana ny fifidianana sy iantohana ny fangararanja ny fifidianana izany amin'ny alakamisy eo avy zao moa no isy ny fivoriana voalohany izay ataony reto solotenany kandida sy ny avy eo amin'ny seni fanadidina eo amin'ny mikrony anja minano menjanary sary ny maminirina raha zafy tsy hoarana hatramin'ny zomaty eo zany dia nisy 4 amin'ny 4 zany reo le kandida efa nandefa ny anaran'ireo le solotenany ho ao amin'ny seni reo moa zany dia tena ho mpikambana ao anatin'ny senia aty amin'ny foibe zany io le resahantsika io a satria ny lalàna ny mametraka an'izay le fisininy formation non permanente miasa ao zany reo le olona reo a dia mahita ny fomba rehetra hikarakarana ny fifidianana ao a ary tsy hoe mahita fotsiny fa miaraka aminay mihitsy zany amin'izay le fanomanana ny fifidianana zay eo amin'izay vaovao makasika ny fifidianana izay ihany dia nitondra ny ahany sy ny fahitany ny toetra rahampirenena teo anivon'ny filankevitry ny fampihavanana malagasy na ny CFM ny antoko manda ho an'ny firaisam-pirenena androany atsapan'izy ireo fa misy ny tsy filaminana eto anivon'ny firenena amin'izao fotoana izao indrindraindrindra makasika ny raharaham-pifidianana lasa gaboraraka hoy ny antoko manda ho an'ny firaisam-pirenena ny fanaovana fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana tantely rabelalana sy tiavina rakoton'indrina no mitatitra ny vaovao Nampaneny laklosy teny anivon'ny CFM ny manda ho an'ny firaisam-pirenena manoloana ny tsy fanaran-dalàna maro misy eto amintsika toy ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana izay tsy misy lalàna mife sy ny tsy fantombanana ny fifidianana eo amin'ny lisy fifidianana ny kandida mitaky ny anafoanana ny fiantsona ny mpifidy ny fampidirana fitaovam-piadiana izay mampametra mpanontanina ny maro ankoatr'izay mifanipaka sy misalovana andraikitra ny ACC sy ny Conseil d'État mitanila ihany koa ny ACC amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ahina noho izany no isiny ny korontana eto amintsika fa izy iny androm-panjakana ity dia nomeny lalàna mihitsy fahefana ametraka ny fitoniana dia fanontaniana napetraka taminy hoe tonga ve zao ny firenena inona ny tokony ataony manoloana an'izao inona ny andrasanay aminy amin'izao hoe efa mirositsika makany amin'izany fifidianana zany zay dia tia ametraka hoe mialohan'ny fafitony volana novambra dia tokony isy fionana vonana sa inona ho ataon'ireo fondateur rehetra ametraka mazava tsara hoe inona ny tokony atao eto amin'ity firenena ity ary zay candidat tsara sitraposy tena tia tanindrazana amin'izany dia misengage manao engagement devant les malgaches à travers an'izay hoe vonona ny anao an'izany refondation zany feno hoe mila akoatra ny charte de bonne conduite dia mila apetraka mialohan'ny fifidianana izay ho atao ny grand socle de la refondation ary tsy ny aty amin'ny tapitapiny aty ny ametraka an'io fa mandray anjara amin'izany reo vahoaka ny fotony izay mitaky an'izany refondation izany tokony hitsangana ny CFM mandray ny andraiky ny makasika izany tsy fanaran-dalàna miseho etsy sy eroa izany izy ireo ihany no manana fahefana amin'izany natsangana ihany koa ity androm-panjakana ity anao ny fampihavana-pirenena hitondra fitoniana eo amin'izay fanokevitra politika izay ihany momba ny fametraha-pialan'ny filoham-pirenena tamin'ny zoma lasa teo dia nanamafy ramatoa Lalatiana Ravolomanana fa fanapahan-kevitra mendrika alaintahaka no nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny fametraha-pialany hita fa manaja ny lalàna velona eto amin'ny firenena ny tenany ary mitondra makany amin'ny fitoniana izay fanapahan-kevitra no raisy ny filoham-pirenena izay tantely rabelalana tiavina rakoton'indrina torana ny andramatoa Rajonary Mampianina filohan'ny repoblika aloha fa ny fametraha-pialany izay nambarany rehetra fa tsy ho ataony fa ikiribiby eo amin'ny fitondrana izy dia efa zava-dehibe mitondra makany amin'izany fitoniana izany mazava zany zao ny raha tsy ho avany aminy ny sakana ka inona no ampisalasala tsy ametrahana mazava tsara hoe inona maso ny firenena ankehitriny satria mantsy takiny mpanao politika sasany hoe niala Rajao tsy tafalany tamin'ny hetsika izay nataony fa niala ny président de la République noho ny fanajany an'ilay lalàna
zany tokony hosoritany zany. ho an'ny candidat platsako fidina filom-pirenena Arlette Ramarson ihany koa dia naneho hevitra mahakasika izay fametraha-pialana ny filom-pirenena izay tsy araky ny eritreretin'ny maro iny fametraha-pialana nataon'ny filoha Hery Rajaonarimampianina iny nanaraka ny lalàna sy ny lalam-panorenana ny tenany ary midika izay fa fahavononana iroso any amin'ny fifidianana. Tantely Rabelalana sy itiavana Rakotony Indrina hatrany no mitondra ny vaovao. Araky ny lalàna dia manao démission izy. Dia natony zany dia ara-dalàna tsy mietrehitra ny hoe tsy fa ny olona rehetra misy olona ny etrehitra hoe tsy hanao démission mihitsy izy fa hijanona dia misaka zany ny lalàna mihimotra zany fifidianana zay ny eritreretin'ny olona. Fa mahakasika an'ity candidat Arlette Ramarson ity dia tamin'ny sabotsy foa alahady lasa teo dia nisy nametraka cocktail molotov ny foibe na ny QG ny ramatoa Arlette Ramarson teny Ambondrona. Efa nirehitra moa ity bomba ity saingy no nierika tamin'ny andro io dia tsy nitatra izay firehetany izay raha ny fanazavana nentin'ny mpitandron'ny filaminana. Tsy fantatra noho izany ny antony nametrahana ity bomba ity mitoy ny fanadihadihana ataon'ny mpitandron'ny filaminana araka izao fanazavana hoentin-dramatoa Arlette Ramarson izao teo amin'ny micro ny Tantely Rabelalana sary ny tiavana Rakotony Indrina. Tena nisy tokoa ny aloha tsy hoe nanipy cocktail molotov izy fa hitanay teo ivelany teo efa mèche zany efa maintimainty le mèche dia nisy tsy fato za tsy dia mahay cocktail molotov loatra fa dia ny polisy tonga teo ny tena hoe tena izy ity tena cocktail molotov fa tsy nirehitra le mèche fa ohatrany maty rehefa avy eo asangamy satria ohatrany nisy orana kely tamin'ny alina iny nisy erika dia kanefa raha ohatra ka hoe zany natsipony ka nivaky teto amin'ny ana teto dia mainy zaridainanay dia tranonay mambody zaridaina dia mety zava-doza le izy fa mety ataony an'izany daholo iny ny mpanao politika rehetra izy ao mahita ny candidat rehetra mety ampitahorana ohatr' izany fa zay hoe tsy matahotra zay mety fampitahorana na hoe fampitandremana tsy fantatra. Nos Event manolotra ho anao Boudou telopolo taona fahatomboka amin'ny Fiderana aloha ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alahady 3 septembre amin'ny 3 volakandro iarako ny VHF izay mankalaza ny fahafolontaonany sy ny chorale Niarina Satan Azadine ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alahady 3 septembre amin'ny 3 volakandro Boudou telopolo taona mpiara-miasa la ligne de mire gazety titre mpanohana officiel on air radio TV. Iverina atao anatin'ny fampahalalam-baovao isika eo amin'ny pejin'ny fampianarana dia nanomboka androany ka hatramin'ny 15 ny volana septambra ho avy izao ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadina-mpanjakana BEPC ho an'ny farim-piadidim-pampianarana eto Antananarivo renivohitra. Nizotra ampilaminana araky ny nambaran'ireo mpikarakara moa izany adina ara-panatanjahantena izany na dia teo aza ny fahatarany fanomboana ary betsaka ihany koa ireo mpianatra izay tonga niatrika izany adina ara-panatanjahantena tena ho an'ny fanadina-mpanjakana BEPC izany. Faniola Randrianantenaina sy Avitra Lalaina no mitondra ny vaovao. Taoriany fahavitan'ny adina antsoratra BEPC dia nototosaina nanomboka androany ny adina ara-panatanjahantena ho andreo izay tsy mbola navita izany. Haritra herinandro izany fanadinana izany. Voasara araka ny tokony izy avokoa ireo taratasy mpanadinana rehetra ary betsaka ireo mpianatra no tonga raha ho an'ny tetsy Mahamasina manokana satria 5 ireo tsy tonga nanatrika izany. Nizotra pilaminana tanteraka amin'ny fanadinana na dia nisy aza amin'ny fahatarany fanomboana androany no ireo mpitsara izay mbola nanatotosan'ny fitsarana ny adina ara-panatanjahantena BAC izay nifanindran-dalana tamin'ny EPS BEPC teto Mahamasina. Mitandrony aloha tsisy folany fa mandeha zotra soamantsara. Fa ny problème kely fotsiny dia le misy membre de jury sasany lasany amin'ny sport scolaire dia votery nosoloana olona hafa. Dia ny sasany tavelany amin'ny BAC satria mbola misy BAC eny alarobia amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy voatery soloana olona hafa mba tolotosa soamantsara an'ilay
ka zay le tsy fampina membre de jury nahatonga an'izay zay no nahatonga an'le izy satria voatery ny andry anay faravotra zany ny andoalo satria zay tsy napiadina zay zany faravotra nibadako raha mbola lycée Jules Ferry nefa maladina ny ankizy andoalo satria tsy ampy le andoalo de voatery tsy maintsy ny fanampiana zany le zavatra fa tokony tamin'ny valo mihitsy ireo ankizy ireo zao am'roa 12 zareo ireo mpiadina izay sendranay kosa dia nilaza fa nizotra tsara ihany koa ny fanadinana na dia efa ela zany tsy nisy fanomanana izany noho ny resaka izay nandeha fa tsy hisy ny adina ara-panatanjahantena amin'ity taona ity. Finaritra ilay izy fa zay tany am-pianarana efa nieritreritry hoe tsisy dia kay nisy tampoka ilay izy dia elaela zay tsy nanao fanazarana efa nampilazaina ihany zay ka nanao fanomanana manokana ihany crossos marin nandreraka ihany teo am'le endurance tena nandreraka teo fa le vitesse foot dia nanina le izy zary ohatra hoe tapoka be satria tany amin'ny faradira zay vao tenena hoe baka convocation daholo lekizy any am-pianarana dia maneo EPS latsinainy fa tonga dia tavovaly nefa zay tonga tatia tavovaly ny fotoana am'raika ambe folo zay mbola tsisy randray kivy azy zay hita ihany le izy tany am-pianarana aloha tonga dia nanafoana le izy hoe tsisy EPS dia tsy mpanao tsontsika nefa avy eo ohatra hoe asina indray le EPS dia mafimafy ihany endurance tena sarotra iny tena betsaka be ara tena tsy ratorany tonga betsaka tena toerana ihany koa ireo ray aman-dreny nampahery ireo ankizy niatrika ity adina ity. Zay ny makasika ny fanadinana adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinam-panjakana BEPC fa oetsy amin'ny toby fiantsonan'ny fiarakodia tsy andotam-piainana kosika amin'ity vaovao manaraka ity efa manomboka ny lamina vaovao eny amin'ity toby fiantsonan'ny fiarakodia eny andotam-piainaka ity amin'izao fotoana izao marina moa fa efa fikambanana tsy miankina no mitantana n'ity toby fiantsonan'ny fiarakodia ity mila manaraka fandaminana ny pandeha zay miazo sy mampiasa n'ity zorotra toby fiantsonan'ny fiarakodia etsy andotam-piainaka ity fanoela randriana antenaina sy avitra lalaina no mitondra ny vaovao. Mila manaraka ny toromarika rehetra izay napetraka ireo mpandeha eny amin'ny tobi-piantsonan'ny fiarakodia mba tsy hampanahy sarotra ny fandehanana noho izany dia napetraka ny lamina eny an-toerana mba tsy hanahirana ireo mpandeha toy ny fandehanana eny amin'ny guichet izay ahafahana mahazo tapakila aorian'izay dia efa misy ireo mpandrindra eo anivon'ny kooperativa manoro ireo mpandeha amin'ny fiara izay tokony handehanany. Ny kooperativa dia miara-miasa amin'ireo mpandrindra eny an-toerana mba tsy hampanahy sarotra ireo mpandeha amin'izay tokony ho alehany ary mba ho fanampiana azy ireo ihany koa. Zay tokoa le hoe rehefa tonga eto ny mpandeha rehetrarehetra ny mpanjeva zay andesana dia efa misy torolalana isaky ny axe zandriana na RN1 izy na RN4 na RN6 tena miasa anaty coopérative zay mifehy azy tsirairay avy io ary zay le mahatonga an'izy hoe ny mpandrarano tsirairay avy na RN1 izy dia manana patsa maitsomaitso maitso any ary raha ny RN4 izy dia patsa manga raha ny RN6 dia patsa membre sécurité indray fa manana agent de sécurité privé mihitsy zay miara-miasa aminay na amin'ny andro atoandro na amin'ny andro alina equipage gendarme io miala eto Antananarivo hatrany Majunga any Majunga tonga Antananarivo tsy amin'ity vacances ty ihany nanaovana zay fa mandrapa lamin'ny tany sy mila samy maila avokoa nefa ny rehetra manoloana ny fisolokiana izay mety hitranga ka tokony ho samy tompona andraikitra amin'izay avokoa. Raha zay ny etsy amin'ny gare routière Maki andotam-penaka efa ho avy kosa zao ny fotoam-pavaratra efa mitaitaina ireo mpampiasa ny toby fiantsonan'ny fiarakodia etsy amin'ny fasan'ny karana satria dia ratsy ny fotodrafitrasa ary rehefa fotoam-pavaratra dia tena feno fotaka izay toby fiantsonan'ny fiarakodia etsy amin'ny fasan'ny karana izay. Tantely Rabelalana sy Tiavina Rakotony Indrina no nanao ny fanadihadiana.
Efa nilaozan'ny toetrandro ny fodrafitrasa misy eny amin'ny fahasankarana ankehitriny. Anisan'izany ny lalana miditra ao aminy, ny trano fandraisan'olona, ny trano fisakafoanana, tsy lazaina intsony ny trano fivoahana eny an-toerana. Maloto ary petsapetsa ireo toerana andraisan'olona. Misy ihany koa ny tsy fandriampahalemana eny an-toerana araka ny nambaran'ireo izay tafaresaka taminay. Na dia eo azy izany rehetra izany dia mbola misy ihany ireo mpandeha tonga eny an-toerana. Ratsy zany tsy zavatra hoe fotodrafitrasa tsara zany loatra eto tsisy an'izany ny zavatra efa taloha foana zany eto amin'izao tsisy fanavoza tsy hoe tsisy fahadiovana misy eto aloha tsisy satria io zao ko naivokoa raha hoe tsy ratsy be ho amin'ny fandeha amin'ny zone nationale latsy zany ohatrany hoe efa somary elaela kely izy dia mila ohatrany hoe somary mila fanamboarana kely fotsiny. Amin'ny akapobeany zany izy dia simba fotodrafitrasa lalana efa simba moko ny client zany rehefa tonga dia mbola le sahotany fanera ohatr'izany dia mila ilaina fanavozana ihany izy aloha maloto eto azo lazaina hoe maloto satria tsy mifanaja daholo zany ny olona rehetra fa samy manao izay tiany. Ohatra hoe poritra business man tsy teo any amin'ny WC satria lavitra le WC dia eny amin'ny sisitsisiny eny fotsiny izy pipi. Dia ny fahasalamana mazava ho azy fa miparitaka ny rehetra. Rehefa vita ny toby fiantsoana fisandratana eny Ambohimanambola dia ifindra eny an-toerana eny avokoa ireo mpitatitra rehetra. Izany no natao dia ho firosoana amin'ny fivoarana sy ny ara-dalàna ary ny manara-penitra. Ny toby fiantsonany fiarakodia fisandratana moa etsy Ambohimanambola izay manara-penitra ary ireo fiarakodia izay mampiasa ny lalam-pirenena faharoa sy ny lalam-pirenena fahafito no eny amin'ity toby fiantsonany fiarakodia ity. Ivadika eo amin'ny pejin'ny fahasalamana isika tsy mifidy salan-taona intsony ny aretina fiakaran'ny tosidra amin'izao fotoana izao. Raha nolazaina fa aretinatitra ny tension teo aloha dia efa ny tanora izao no tena betsaka voan'ity aretina ity. Maro ny antony mety mahatonga izany. Ohatra ny sakafo be menaka, ny fikorontanan-tsaina ka miteraka fahalemen'ny lalandra. Fanadihadiana hoentin'ny Jenita Soalalaina eo amin'ny sarin'ny Rivo Rakotinindrina. Maro karazany ny antony mahatonga ny aretina tosidra. Tonga ho azy zany rehefa mahazo azy taona ny olona iray satria mihamalemy ny lalandra ka tsy zaka intsony ny fikoronan'ndra. Hita ihany koa izany eo amin'ny vehivavy mitondra voka ka hypertension no ilazana azy amin'izay fotoana izay. Eo ihany koa ny amin'ny tanora na olon-dehibe izay vokatry ny fihinanana sakafo be menaka sy be sira ary hena mena. Eo ihany koa ny fikorontanan'ny saina ka miantraika amin'ny vatana izany ka miteraka ny fahalemen'ny lalandra. Ny famaritana ny teo hoe tratry ny aretina tosidra ny olona dia misy tarehimarika anankiroa izay zahan'ny mpitsabo. Amin'ny teny frantsay izy hoe diastolika sy ny systolika. Ka ireo tarehimarika ireo rehefa mihoatra ny 700 millimercure moa zany ilazana azy sy ny 900 millimercure dia atao hoe any ambara fa tratran'ny tosidra ny olona anankiray. Heverina fa voana aretina tosidra ny olona iray raha toa ka fanina tampoka, manjavona ny maso, marary atoka ary mety hitarika amin'ny fahatapahana lalandra izany. Tsy voatery hoe rehefa ireo zavatra ireo no mitranga dia fiakarana tosidra fa amin'ny ankapobeny dia soritra aretina hita eo amin'ny olona izay hitrangan'ny fiakarana tosidra. Ireo nambarako teo misy ny ankoatran'izay raisina ohatra ny volovolo ny tanana na ny tongotra somary volovolo na somary mavesatra ny ratsambatana na ny ratsambatana na ny tongotry na ny tanana. Isan'ny atao hoe mari-pahamantarana mety manamarika ny fiakarana tosidra daholo izay rehetrarehetra izay. Faharatsiana ny fiakarana tosidra dia mitarika any amin'ny tsy fahatserovatena ary indrindra ny atao hoe fahatapahany lalandra. Ary ny tena
ratsy indrindra mety hoe grave moa zany dia ilay fahatapahan'ny lalan-drà any amin'ny atoto na le hoe accident vasculo-cérébral. Mba hisoroana izany ny fihinanana sakafo ara-dalàna ny tsara indrindra toy ny voankazo, zava-maitso sy hanin-kotrana. Eo ihany koa ny fandrindrana fiainana andavanandro mba hialana amin'ny fikorontana ny saina. Zay ny mahakasika niny ritina tositra iny fa lafin'ny teknôlôjia kosa ity ho resantsika manaraka ity tsy tara ary efa mihamahazovahana eto amintsika ny fampiasana ireny teknôlôjia avolenta ireny. Anisan'izany ohatra ireo finday samihafa ary efa betsaka ny mampiasa an'izany eto amintsika ankehitriny. Nisy ny fampahafantarana mombana teknôlôjia avolenta vaovao izay hiditra eto Madagasikara tamin'ity androany ity. Fanadihadiana Tantely Irabellalana sy Tiavina Rakotonindrina. Tsy latsa-tanja amin'ireo firenena hafa isika eto Madagasikara amin'ny fampiasana ny teknôlôjia avolenta raha tsy resaka fotsiny ireny karazana telefonina maro izay miparitaka eto amintsika ireny. Raha ny hita dia efa liana amin'izay fivoarana amin'ny resaka teknôlôjia izany isika eto Madagasikara. Efa manomboka mivoatra ny teknôlôjia ary efa tonga eto amintsika izany. Ny Google Assistant zany hoe miteny fotsiny ianao zany ohatra hoe OK Google inona aby ny karazana télé misy eto Madagasikara dia teny anao eo izy. Teny anao hoe OK Google firy ny score ny Barea Sénégal ao Mali dia ho azavainy anao eo le izy. Misy ihany koa ny Google Lens indray dia alaina à partir le caméra photo dia maka carte visite ianao ohatra dia tifirina amin'ny caméra photo ohatran'izao dia tonga dia fantatry le téléphone hoe carte de visite io zavatra io dia tonga izy dia misuggéré hoe enregistrena ny anaty contact ave. Izay teknôlôjia izay dia anisan'ny teknôlôjia vaovao be ary mbola vitsy dia vitsy ny smartphone Android manana an'izay système izay eo anatiny. Nampafantatra ny fisiny sy nampiditra io teknôlôjia eto amintsika io amin'ny alalan'ny finday moa ity orinasa misehatra amin'ny fifandraisana ity. Tsy tara isika eto Madagasikara amin'izay fanarahana ny teknôlôjia izay raha teo ny fandrosoana satria dia miankina amin'ny teknôlôjia izao taona 2017 iainantsika izao. Izay no nentsika namarana ny fampahalalam-baovao saingy rehefa alatsinainy sahala amin'izao ao anatin'izany nampandaharana Honor Magazine dia misy ny fandaharana l'interview de la semaine no anarany. Ity fandaharana ity dia iarahana miasa amin'ny La Chasse Info, zany hoe ny La Chasse Info sy ny Honor TV zany no miara-miasa ao anatin'ity zanam-pandarana l'interview de la semaine ity. Zany hoe misy olona zany hoentina aminao sy ampahafantarina anao eto isan-kerinandro. Amin'ity anio ity dia ramatoa kely ny aina Raharina Rivonirina no entina amintsika ao anatin'izay l'interview de la semaine izay. Izy ity dia tovavy izay nandany fanomezana azy ny zom-pirenena frantsay. Izay ny koa no entiko manao veloma ho antsika rehetra misaotra anao naharitra nijery ny vaovantsika tamin'ity riva ity raha oary ny Honor Magazine miaraka amin'ny l'interview de la semaine. Hafakely sady tsy fahita firy izany hoe mandany ny fahazahoana zom-pirenena frantsay fa iniaina Raharina Rivonirina tovovavy malagasy 20 taona efa nianatra sy nonona efa taona tamin'ny Frantsa dia nandasy handray izany. Toy izao ny antony araka ny fanazavany tao amin'ny pejiny. Noreresena lahatra fa maro ny tombotsoa azoko raha manana ny zom-pirenena frantsay ary isy ny lalana isokatra maro ahy. Tsy fankalana nefa nahavonavina no antony tsy andraisako azy fa tiako ampisehoana fa afaka ny hotafita amin'ny fiainana na tsy manana izany azy. Ary na dia ny zom-pirenena malagasy fotsiny aza no ananako dia ho lasa lavitra amin'ny fianarana na ny asa ataoko.
tsy maninona mihitsy na tsy maintsy lahatra adiny firy eny amin'ny ambasady ary angataka viza rehefa hoany fa misy varavarana afaka hisokatra foana ho an'ny malagasy. Betsaka ny manontany hoe ko maninona azy any mianatra tany Frantsa efa taona? Ny valiny very efa taona tany aho ary na ny teny malagasy aza lasa sahirana. Tsy vitan'izay fa mbola nilazy iaina fa fonizy ny ainga nianatra tany Eropa dia tena nieritreritra fa izany no tanjona lafatra indrindra ary tsy nahita zavatra tsara momba ny Madagasikara mihitsy izy. Kanjo no ny tany dia fahadisom-panantenana no hitany fa tsy arak'ilay sary no entiny niala teto. Déjà namoaka taty le image miseho ny olona nanandafitra ny hoe tsara be dia ohatrany hoe ny olona mahafinaritra fa rehefa tonga any a dia voalohany lafo be ny fiainana faharoa ny olona ohatrany miavinavi le racisme koa le stéréotype ataony ny olona rehefa hoe tsy vazaha dia misy ohatrany hoe malagasy ianao sa exotiseny loatra le malagasy. Fa iza moa iaina tovovavy mana-talenta amin'ny hira ary manana tarika mpihira mihitsy izy. Mandiny di polynesiana koa nianatra filozofia nandritry ny 7 taona ary mahafolaka ny tenim-pirenena frantsay sy anglisy. Ankehitriny izy dia mandalina manokana ny tantara, ny teny ary ny kolotsaina malay. Ny antony tamin'ny taona lasa dia nandalo tany Malezia iaina ary nahita fa firenena mitovy amin'ny Madagasikara ihany izy, na fiteny na kolotsaina sy tantara saingy mitazona tanteraka ny maha-izy azy. Za tamin'ny volana aprily nandeha tany Malezia mieritreritra hoe ohatran'ny Madagasikara ihany ny aty fa mivoatra kokoa dia mba tiako ny fiainan'ny Madagasikara dia manao izay afara mba mivoatra kely nanatro fotsiny amin'io. Rehefa nakany Malezia dia nahita olona mivelatra ny saina fa mahatazona manana foto-kevitra ijohony iaina ary manana hafatra manokana ho an'ireo tanora toa azy. Tiako apetraka dia miarahaba amin'ny maha-malagasy anao dia ataovy ihany mandala ny tantara sy teny fa zavatra mahafinaritra be ny teny malagasy ny tantara malagasy. Izay ary ny hafatra aza menatra ny mirehareha amin'ny maha-malagasy anao.